am'izao fotoan'izao moa zany de fantatsika fa tena miroso ary miova aingana de aingana ny toe-draram-pirenena eto Madagasikara indrindra eo amin'ny resaka politika am'izao fotoan'izao. Fantatsika fa samy te hiroso ao anatina fifidianana daholo ireo rehetra zay vonona hirotsaka ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena zany ary isorana raha teo zareo ireo ataontsika hoe ireo fikambanana iraisam-pirenena zay manomboka tonga eto Madagasikara ary manomboka mijery tsikelikely ny fizotrany fandehanana ny fanomanana an'izany fifidianana zany. Heveriko nefa fa araka ny nambarako tany amin'ny volana septambra, ny oktobra, novambra tamin'ity taona ity mbola nanamafy ny amin'ny hoe tsara ny irosotsika malagasy samy malagasy ary mba tsy ho ny hafa koa no hitarika an'izany dialogue national izany. Heveriko fa tsy tara zany fa andeha hiroso tanteraka itsika ny amin'io satria ny akaiky indrindra zany am'izao fotoan'izao de ny resaka fifidianana de tsara mba diniantsika rehetrarehetra ary isorana raha teo ny ray aman-drenitsika eo anivon'ny FFKM zay efa hanolo tanana amin'ny 2020 ny 20 ary ny faraka amin'ny 30 volana marsa ho avy izao zay efa miantso tsika rehetra tsy hanavahany hanatrika an'izany fakakevitra sy ny adevitra maro samihafa zany. De eto zany de efa maneho fisaorana sady anareo ray aman-dreny filohan'ny fiangonana FFKM ao anatin'ny FFKM izay tena nanaiky aniny fiatsoana zay efa nataona iny. Ny faharoa de heveriko fa izay rehetra vonona ihany koa de miantso anareo koa zay am'izao fotoan'izao andery anatrika sy hiara-dinika ao anatin'izany faneho-kevitra karakarain'zareo FFKM zany. Ao moa tsika mahita hoe inona no hanomboana azy satria heveriko efa misy lamina na efa misy plan zay mambarindreo ray aman-dreny sy ireo profobe eo anivon'ny FFKM ho am'izany. Fa ny tena tiana hambara de zao ny voalohany tsy maintsy ho dinitsika de ny amin'ny mikasika ny manodidina rehetra ny fifidianana mety eo ny lalam-pifidianana ny fanomanana fifidianana maro samihafa ny fijerenany eo anivon'ny seni am'izao fotoan'izao zay tena miteraka resabe eto Madagasikara satria araka nambara de hoe ohatrany misy tokony ho ambarana tanteraka izany seni zany na reo mpikambana ao anatiny na ny fomba fiasan'ny seni am'izao fotoan'izao zay mampisalasala maro samihafa de hitatsika moa na ireo eo anivon'ny tokom-panohitra sy ny fikambanana maro samihafa ny société civile zay manambara ny amin'ny hoe PDB ny aiay am'izao fotoan'izao mikasika ny lisy-pifidianana izay tsy tomombana tamin'ny farany taona ary nefa ambara am'izao fotoan'izao fa ohatrany mitombo tsikelikely iny fandrafetana ny lisy-pifidianana iny zany de mila dinina ao anatin'io ady-hevitra irany amin'ny FFKM io tsy iny ihany nefa fa na de ny mpikambana ao anatin'izany seni zany ary de heverina ihany keo fa mila jerena manokana ireo mpikambana ao anatin'izany mba tena isy letsoina hoe représentativité marina ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Akoatran'izany dia tokony hodirina ihany koa nefa ny kasika lalam-pifidianana code électoral zay tena hitatsika fa ahafahan'ireo sasany manova ary indrandrindra ataontsika teny baika mangalatra ao anatin'ny fifidianana ka dia heverina mba tsy ho isy intsony zany lefa voahitsy araka ny tokony izy ny code électoral voahitsy sy voaboatra araka ny tokony izy ny mambra eo anivon'ny seni de mba afaka miditra sy mijery sy miara-miasa ny olona rehetra nge te hiara-iasa amin'ny seni saingy no misy ny barage izay zareo ihany no manakana ao anatin'le izy kanefa na ny mpanohitra na mpitona fanjakana na reo ataontsika hoe reo PTF na ny partenaire technique financier tsika te hiara-iasa kanefa de hita fa misy ny sakana lehibe zay apetraky ny seni ary zay no mahatonga an'ireny tamin'ny terinandro ity niala tao anatin'ny fivoriana tsy mametsy ny aza fa hitako fa le fomba fiasa zay tao anatin'ny heritaona nambarany seni de mahatonga anireny olona reny mivoaka ny trano fivoriana de mampisalasala n'ireo mpamatsy vola sady reny fihetsika ireny satria matoa zany mivoaka ary zareo heveriny fa tsy manandanja ny zavatra hambarany seni ao anatin'izany ka mba ilana am'izany rehetrarehetra zany mbola manana fotoana tsika riavana andeha hiaraka andeha ifampidinika fa tsy rehefa tonga tokoa ny saratrean'izany misy sy ny zavatra mikorotana zay tsika vao iantso ny olona efa zavatra hafa ny meritretin'ny olona. Ny faharoa de zao itsika aty anivon'ny ataontsika hoe vahoaka malagasy mety ho mpanohitra mety ho eo amin'ny centre atsika mety ho amin'ny akavisy ny akavanantsika manana andraikitra lehibe tsika am'izao fotoan'izao satria tadio tsara fa ny fifidianana no lalana anankiray afahantsika
mandray andraikitra zany hoe manana zotsika hifidy de eo ihany ny fotoamana ny olona hoe mandala jereo lesy mpifidiarana andehantsika hifidy rehefa tonga ny fotoana fa ny tena zava-dehibe de zao ny fananantsika sy ny fahatokisantsika aloha andreo vaoaka malagasy reo ny olona manko am'izao fotoana zao be dehibe zany no mitady tsy andeha hifidy sady na de ao anaty lisy mpifidiarana ara ny olona rehefa miresaka amin'ny olona zay tsy andeha hifidy zay zao ny antony mahatonga anay tsy mifidy de zao ka manana andraikitra lehibe tsika zany mitaiza eo ihany ny société civile zay manomboka mitaiza tsikelikely ny mpifidy fa ny mpanao politika na ny mpisetra politika eto Madagasikara de tena tokony hahay hitaiza ny mpifidy avy amin'ny alalan'ny teny avoakatsika ny teny avoakatsika tsirairay ny fihetsikitsika tsiraina andavanandro de hitsaran'ny olona tsika hoe zany ve ny fihetsiky ny olona mpisetra politika na ny mpanao politika izay mahatonga ny malagasy sorena na tezitra na malahelo ao anatin'ny fony manana andraikitra lehibe zany tsika fitaizana ny olona hiatrika ny fifidianana amin'ny fihetsikitsika amin'ny fitenitsika na eo anivon'ny fotonam-panjakana na eo anivon'ny fanoerana na eo anivon'ny olotsotra zay manehevitra maro samihafa amina radio sy ny televiziona de tokony samy hitandryntsika satria samy tiany Madagasikara daholotsika am'izao fotoana zao de fotoana nefa zao afahantsika maneho an'izany rehetrarehetra zany ny fahatelo hambara ihany koa de ity eo amin'ny afabola zay hiatrena ny fifidianana io manko everiny sasany hoe tsy misy ny vola tamin'ny alady teo zao de naeo faino kefitra tamin'ny televiziona nisy solombaviboaka zay nylazany amin'ny hoe ahitsy ny tetibola ao anatin'ny LFR na ny loi de finance rectificative de hoe ahita vola fa ho ahitsy izy io de zay ny zavatra ambarako hoe mila mahay miteny ry havana fa tsy tenitenenina fotsiny ohatran'izany io satria misy an'ireny vaomera maro samihafa eo anivon'ny antenimera zay mandinika an'izany vo afaka mety hiteniny amin'ny hoe tokony hitsy tokoa nylay toe-bola ilaina ho amin'ny fifidianana ka mahatonga sasa manana ia tokoa ny amin'ny hoe manambola oatra zany fanjakanako maninona motsy ny lalana aloha nambarana maninona motsy ny volan'ireo mpandrarano aloha maninona motsy ny bory sampianatra no aloha maninona motsy ireo hitatsika ireo olana maro samihafa eo amin'ny lafiny sosial eto Madagasikara motsy aloha fa dia manjary ohatrany hoe maneso ny malagasy ny fitenenana tahaka reny ka zay ny tiako ambara hoe na ho an'ny mpitondra fanjakana tandreny tompoko ny fitenenana eo amin'ny lafiny alabola zay heveriko fa manahirana zany tsy fantatra oatsony hoe ho ampy ve ny vola sa tsy ho ampy ny vola ny antony de zao izay tena ambaran'ny ianareo mpitondra fanjakana manko de efa manomboka tsy mino anareo ny olona am'izao fotoana zao ka raha hiteny ianareo hoe misy ny vola ahoana no ino ny olona tsony fa misy ny vola raha misy ny vola tokoa maninona hatramina zavatra makely sy madinika amboary ary ho hitan'ny olona de hitan'ny olona tokoa tena misy ny vola fa raha miteny ianareo kanefa tsy taterahanareo ny zavatra hambaranareo de miteraka aiay ho an'ny vahoaka malagasy izany